na solondrala tsy mba nananana. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on appelle les deux équipes qui rentrent dans le terrain, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on appelle les deux équipes qui rentrent dans le terrain. Ny rugby à 7 ikatroan'ny Maquis de Madagascar sy ny sélection'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana izay ahitana mpilalao avao a Mayotte, misy ny avao Maurice, misy ny avao Larenao ary dia efa hitantsika zany ny ekipa izay ekipa voafantin'ny ranomasimbe indiana ireto manao t-shirt avy amin'ny orange ireto zany ny Maquis de Madagascar ihany koa reny efa hitantsika reny miditra reny ihany koa zany ny Maquis de Madagascar iazo amin'ny ery ampovoan'ny Kianjeria satria dia isy fandraisana ihany koa moa fandraisan-tanana ataon'ny manam-pahefana rehetra tonga eto amin'ity temple de rugby kianjan'ny Maquis de Madagascar ity zany ny fipetrany lalao efa nitononona tamintsika teo fa dia 7 minitra izay moa zany ny lalao fanotsanana ho ana rugby à 7 raha lalao fanotsanana 4 miditra kosa zany raha tokony indroa miditra no izy zany fa ity zany dia karazany hoe lalao mandroso sy miverina ity atao ao anatin'ny indray andro ity zany hoe 7 minitra 4 miditra zany ity lalao ity omentsika aloha ny anarany reto ekipa avatsy amin'ny nosy Larenao reto la sélectionny Océan Indien larana voalohany Rousdi Mohamed avatsy Mayotte, larana faharoa François Patrice avao Maurice, larana fahatelo Leris Baltazar avao Larenao izay kapiteny ty ekipa voafantina ity larana fahaefatra Saidou Christophe avatsy Larenao, fahaefatra ambin'ny folo Bourgoletika Laurent. Mialohan'izay aloha dia anaty zany hiram-pirenen'ny ekipa rototsika manomboka amin'izany ny hiram-pirenen'ny ekipa vahiny zany dia Larenao sy ny Mayotte izay frantsay moa dia eo ny ekipany Maurice. Eny raha tsy ho ela moa zany dia hotanterana ny fanarahana izay hiram-pirenena malagasy ho an'ireto vahiny, misy Réunionnais, misy Mauriciana ary misy Maoré avy any Mayotte izay hifaninana ireto. Hiram-pirenena vahiny izay hiditra amin'ny hiram-pirenena malagasy raha tsy ya hiditra amin'ny hiram-pirenena malagasy rehefa avy eo zay zany ny hiram-pirenena.
frantsay zany hoe misy départementa maromaro Réunionnais Maoré ao dia ny hira-pirenena maorisiana ary hira-pirenena malagasy no henontsika izao. Izay tamin'ny alalan'ny mozika fa ny malagasy rehetra mihitsy eto antoerana niarany hira izany hira-pireneny izany ary dia hidina tsy hoe angamba ny filoha hiarahaba ireo ekipa anankiroa ireo ary ao anatina fair play avokoa moa izany rehetra zany ny filoha teteza mita Andry Rajoelina miaraka amin'ny filoha fédération ny ao amin'ny staff technique miarahaba ireo ekipa rotota hifanandrana zany. Zany ao anatin'ny délégation ny zareo avy any ivelany dia miaraba ireo ekipan'ny départementa frantsay Maoré ao frantsay ary zareo maorisiana avy eo miaraba ny ekipa pirenena malagasy. Ya tongeto Andriamatoa Daniel Blondy namana lanto malalarasata io miresaka amin'ny filohan'ny teteza mety io izay tsy iza moa fa filohan'ny ROI zany izay association rugby aty amin'ny Océane Indienne zany izay mitarika an'ireto délégation reto le sélection ny ROI reto zany hitantsika teo Andriamatoa Daniel Blondy. Ya efa ataontsika hoe ao anatina ambiance atsika izy doro lina tanteraka amin'ny zavatra iseho eto ny malagasy ray aman-to satria mivantana amin'ny télévision malagasy ny tantarana mivantana miaina ivelany tsy haitenenina intsony ny olona mijery écran géant izay isaorana betsaka mitodika any ivelany any izay tsy tafiditra zany dia afaka manaraka izany amin'iny rotony diga iny zany hoe tena miaina tanteraka ao anatin'ny lalao zany isika amin'izao fotoana izao anatin'ny ambiance fanokanana ity kanja manara-penitra na ny temple de rugby eto Andotapenaka izay zava-bita isan'ny goavana vita tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy tokoa telo volana raha tokony efa bolana no nanaovana izany. Miatrika tanteraka ireo olona maro tsy atao hoe anavana mihitsy hatramin'ny kely indrindra petit rugby ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ny zavatra tsikatra moa zany dia efa voalaza namana izy doro teo fa izara ataontsika hoe carton kelikely zany be dia be inefatra zany ity lalao ity dia iaina izany mivantana isika rehefa aveo ampitantarany namana izany fa raha ny ambiance tiana omena farany nga dia hoe mafana ny andro ary ao anatiny zany atao hoe lalao tsara afaka anarahana lalao izany mbola misy ny pose photo ve ya mbola misy ny pose photo sy ny anatranatra fohifohy ay marina zany andehanao amin'ny coup d'envoi ny filoha zany no andaka ny baolina voalohany any amin'izy any alefa ny filohan'ny Rajoelina ny baolina izany no andaka izany baolina izany ary dia tsy hita ihany ny filohany anatin'ilay izy ya efa napetraka baolina dia nalefa iza raha ny filahatra aloha zany izy Isidoro dia any amin'ilay misy ny mpilalao malagasy eny ary iny ny filoha zany nandaka izany baolina izany hiazo ny toerany izy rehefa avy eo miarahaba fandroany miarahaba voalohany makasary any koa pose photo miaraka amin'ireo anatranatra omena ny kapiteny ya tsara foana namana ya tena zany eo ihany koa ya Jean-Emile zay zany ny tsara n'ity lalao ity ny juste tous dexa l'externe juste tous zany amin'ity lalao ity hitatsika moa zany zay fa dia fa eto ihany koa namana Bonora Zafindrakoto anampy amin'ny fitantarana n'ity lalao ity izay lalao voalohany
ny filohan'ny tetezamita zany a nandaka ny coude envoi voalohany teto amin'ity temple du rugby na ny kianja Maquis de Madagascar ity tamin'ity anio asabotsy 12 décembre 2020 ary reto ekipa efatra amby folo valo amby roapolo reto zany no anitsaka voalohany any keo ny lalao voalohany amin'ny eto amin'ity kianja ty namana Bruno Razavindrakoto. Ya manaraka miaraba ny piano fety de fety tokoa ny kianja mety voalazana reto ihany Isidore Rabela Zafy fa ty tokony no santatra amin'ity tempolin'ny rugby eto Madagascar ity. Sélection de Los Angeles voalazana reo teo no iona amin'ny Maquis de Madagascar lalao pralahina ihany moa zany karazana hoe symbolique ihany amin'izany lanonam-panokafana izany. Raha ny kianja mitapelaka aloha dia tena tsy zakany tsy zakany araka ny tenen'ny filohan'ny fédération teo ny raha resaka tamin'ny namana lantomalarina saty izy hoe raha lalao iraisam-pirenena ozy izy raha lalao goavana dia ho sahirana ihany ty kianja ty izy eo amin'izay kapasité na dia fanezahana natao azaka olona betsaka ry izy ty namana lanto satria dia maro dia maro tokoa ny mpijery azay lalao zay anisan'ny mahafero amin'ny kianja naiza ale namana Bruno. Ny mahaverim-bolo fotsiny mbola azo atao ngambany Isidore ny mampiakatra anazy ity zany hoe ny extensibilité zany mbola possible. Karazany hoe santatra mbavarano ty fa na ny zavatra mahazo apetraka atao anatin'ity reny dia efa nitenen'ny filohan'ny fédération teo moa hoe isy les centres de formation atao eto akaikin'ity kianja ty ihany namana lanto anisan'ny karazana fanitarana zay eo ihany koa zao ho antsika mpanao gazety namana Bruno mety isy any ty toerana manokana mety amin'izay fa izao aloha vita ilay tena kianja le manara-penitra zany fa ny fanitarana dia azo atao hatrany aloha tsy mifarana mihitsy zay fanitarana zay. Ya efa eo ambony kianja efa niteneniko teo ihany ny zareo sélection ny aroi zany 5 tapaka moa izy teo noho nylay ho an'ny hira-pirenena fa dia ny Maquis de Madagascar anao ny aka amin'izao fotoana zao. Teo anatin'ny orakoraky mpijery ny aka inona nefa fa dia fa tsara izay aka malagasy zay fa misy hoe atetiteo fa tena any amin'ny lafiny teknika tetehana araka le lazain'ny mpilalao fanorona anazy le mitetika zany izany hoe repaik hoentina mandresy azy zany zay le mahatonga le hoe tetiteo Thierry Robert no mpitsara hitantanana ty lalao ty dia eo ihany koa itojo sy Lex Dexter larana fahatelo le Riche Baltazar ny réunion no kapiteny reto ekipany la réunion reto zay atsony nga Thierry Robert moa ho an'ny malagasy kosa dia irija izay kapiten'ny ekipa malagasy zay asa aloha fa dia raha araky nampitain'ny tao fédération ny tale teknika national dia 7 minitra inefatra miditra ity lalao ty tsy fantatra hoe raha nisy fivana zay satria raha speaker entsika teo dia niteny hoe 12 minitra indroa miditra ho amin'ny rugby 7 nefa aloha dia tsy mahazo mihoatra ny 10 minitra namana Bruno ny lalao anankiray raha lalao famaranana zany izy 10 minitra raha phase éliminatoire kosa izy ny irija no andaka baolina voalohany ho antsika malagasy itsika moa dia avany akavia amin'ny sary manafika makany akavanana manao akanjo maitso ny sélection la réunion kosa ireto manao akanjo nga reto ardiany ampisay dopistof baolina dia folo atsaka tamin'ny larina fahaenina da avantage ho andrareo la latsaka ny baolina Bruno le ho andrareo
réunion zany a hitantsika amin'izany fa raha araka le teninao teo hoe match de gala izy ty de tsy akitsitsy aloha satria mivona-pirenena namana Bruno dia tsy misy an'izay fa rehefa lalao a ary toe-tsaina ihany koa amin'ny mpanao rugby hoe na lalao inona dia ny fandresena hatrany namana Bruno a no tanjona zany a indrindrindrindra fa amin'ny fanatanjahantena fa ho an'ny rugby a na ny fedina ny baolina any ambony kianjany ara dia efa manomboka amin'izay ny ady a ny combat zany hoe mandrapatapitry ny lalao zany a dia tsy mijanona mihitsy izay a ady izay namana Bruno a tsy misy zany hoe maty sa fitsapatsapana zany fa dia fandresena hatrany a no tanjona ho an'ny mpanao rugby ary dia navoakan'zareo réunion moa le pénalité azon'zareo teo a dia eo akaiky eo ihany zany a aty amin'ny faritry ny 7 metatra miala ny ligne de but-tsika malagasy zany a izay a pénalité ho an'ny ekipa ny réunion zay a asahizana ny toso François Patrice ngamba zany larana faharoa lavitra de lavitra moa zay a larana 7-12 a Bourgaletine naka amin'ny baolina teo a dia efa misokatra aty amin'ny sisiny aty any amin'ny larana 17 any amin'ny Menna Vincent tandremo fary amin'ny sisiny ery efa hiditra faritry ny 20 metatra atsika malagasy namana Bruno a saingy latsaka moa le baolina teo a dia en avant mazava loatra ho atsika malagasy a izany a afaka aloha zany tsika teo a Bruno hita amin'izany fa dia mitsapatsapatsika malagasy ireto a ekipa voafantina aty amin'ny ranomasimbe indiana reto zany akoatran'ny malagasy moa Bruno ny mêlée ho an'ny rugby à 7 dia mariana ihany hoe mêlée à 3 izy io a olona telo a ho an'ny ekipa ray a olona telo ho an'ny ekipa ray ary lasandrareo ny baolina dia any amin'ny Menna Vincent dia any amin'ny Bourgaletine Laurent dia tsara aty amin'ny sisiny aty iza mandray an'izany rizy andreo fa goavangoavana ihany reto ekipa ny larenao fa saingy efa misy avantage a ho antsika malagasy a nanao en avant a le larana fa 7-12 a Bourgaletine Laurent avatsy amin'ny Nosa Maurice izana ihany moa zany ho an'ny reto a ekipa voafantin'ny Roy reto zany a nilaza ny firenena ny aviany satria araka ny tenenina teo dia département anankitelo misy département frantsay a Mayotte sy La Réunion ary firenena Maurice moa zany a ny ao anatin'ity sélection ny Roy ity a mêlée baolina aty amin'ny faritry ny 20 metatra tsika malagasy a tsika mampiditra azy a voka somatsara any amin'ny bolo lasy bolo any amin'ny rija ary amin'ny rahery dia tsy azony rahery ny baolina aloha tandremo fa mipetraka ihany koa ny tanamby tsara fa nanao en avant zany nisy passe en avant teo amin'ny rija sy rahery teo namana Bruno Razafindrakoto dia afaka andray aloha zany ireto a ekipa ny La Réunion reto ary dia loza ho atsika ty satria mbola tsy afaka ao anatin'ny faritry ny 20 metatra atsika amin'ny baolina amin'izao fotoana zao a fa dia mêlée introduction an'ny La Réunion amin'ny larana fahasivy a Perodo Benjamin avatsy a Mayotte zany hitatsika mampiditra amin'ny baolina zany miditra amin'ny baolina avy any amin'ny Perodo dia any amin'ny Perodo Benjamin ihany zay manao hitsin-dalana be tsy mamela ihany koa isika malagasy a miforona ny mêlée spontané dia mivoaka aty amin'ny Menna Vincent larana 17-12 Menna Vincent lasa izy dia tsy miala iavena ihany koa ny placage dia lasa ny baolina aingana dia aingana mariana ihany moa zany fa fito ny isan'ny mpilalao any andany sy ny akilana fa ny kianja dia mitovy amin'ny kianja namana Bruno a amin'ny rugby à 15 ihany a ny 100 metatra ny elanelan'ny but anankiroa zany a 20 metatra ny isan'ny ambu ary 70 metatra ny alavan'ny kianja izany hoe ny teknika ampiasaina aty amin'ny rugby à 7 fotsiny a somary miavaka kely a vitsivitsy ny contact fa karazana jeu a karazana mampiasa fetsifetsena sy mampiasa ny largeur ana terrain zany a ny tena atao a larana 17 Menna dia aty amin'ny larana fa efatra iny a dia manao hitsin-dalana be dia any amin'ny Menna Vincent dia latsa dia tsara aloha ny placage-tsika tsara ny placage ay dia latsaka andray ny baolina latsaka ny baolina lasa tsika malagasy lasa ay latsaka tao amin'ny larana fahafito latsaka tao amin'ny rahery iny tandremo zany fa dia avantage tsika any amin'ny rija dia aty amin'ny sisiny aty larana fa placage sans ballon ve zany mandeha my baolina tsia somary misy koropahana kely ve eo amin'ny mpilalao atsika malagasy a namana Bruno fa dia contre attaque tsara dia tsara tokoa izany a mandeha zany a saingy dia tsy totosatra ny farany moa le izy a namana Bruno araka misy tokoa ny fikoropahana Isidore fa io moa mampiavaka ny rugby à 7 sy ny rugby à 15 dia tsy ampy ny olona ny ambonin'ny terrain ary ohatrany manano sarotra ny mitady ny namana
anolonany boliny rehefa tonga ny placage d'adversaire mitona ihany farafina malagasy any amin'ny lava de hoe vaky zany hatramin'ny farany Isidore hatramin'ny farany ese voalohany malagasy ese voalohany atsika malagasy ary dia manoloana ny Aitsoa Irahery natonga zany ese voalohany zany ary dia mipetraka ao anatin'ny tantara ihany koa namana Bruno ny anarany hery izay natonga ese voalohany teto amin'ity temple du rugby kianjan'ny Maquis de Madagascar tamin'ity lalao fanokanana ny temple du rugby ny kianja Maquis de Madagascar ty dimy isika malagasy tsy mbola nitokony zareo la Renault mariana moa fa ny tentative de but après namana Bruno dia atao amin'ny alalan'ny coup de pied tombé na ny drop zany fa tsy atsangana ary dia maty moa izy teo fito ho atsika malagasy mbola tsy nitoko kosa iry zareo Reone ary dia Icos larana faefatra moa no nanao an'iny tentative de but après iny mariana ihany koa mampiavaka ny rugby 7 amin'ny rugby 15 dia hoe l'équipe nahafaty na nafaty penalty na vita drop na natonga ese mbola manao ny coup de pied de renvoi zany na ny remise en jeu namana Bruno ary dia sika malagasy nanao ny coup de pied de renvoi ety amin'ny ligne médiane zany amin'ny alalan'ny rija lasa ny baolina aty amin'ny mpilalao aty amin'ny sélection aty zany zay mandeha manao hitsin-dalana be aloha fa dia tsy afaka dia fa latsaka ihany koa zany baolina zany avantage atsika malagasy satria nanao en avant ary zareo la Renault ary dia tapitra sahady ny 7 minitra voalohany dia akasasatra kely eo amin'ny 2 minitra eo zany ireto ekipa rotota reto dia hiditra amin'ny 7 minitra faharoa indray zany hoe tsy niova ihany ngaman'ilay fandaharam-potoana voasoratra hatrany am-boalohany namana Bruno Razafindrakoto averina ihany fa dia 7 ny Maquis de Madagascar à 7 manoloana an'ireto ekipa voafantin'ny ranomasimbe indianina reto zany ese tonga ny Rahery izy teo ary dia vitany rija moa ny tentative de but après ese tamin'izay baolina zay namana Bruno Razafindrakoto miala sasatra kely 2 minitra zany ny ekipa rotota dia verina hiditranao ny 7 minitra indray araka ny tenenina teo dia mafy ity rugby 7 ty satria dia effort soutenu hatramin'ny farany zany namana Bruno tsy moramora mamita ny longueur ny kianjo 100 metatra zany ao anaty azakazaka tsy misy fotoana firy hoe tamora angalanao hainao fa dia mivesika visavanana ny baolina ary amin'ity anao dia sady manafika ianao no miaro tena namana Bruno ilaina tokoa ny fialan-tsasatra kely sala amin'izao mariana ihany koa fa ny fomba fanoloana mpilalao azy dia mivoaka miditra sala amin'ireny any amin'ny basket reny zany ny amin'ny rugby 7 proof zay le hoe mahaenjana ny lalao zay hitatsika raha iny endri-dalao nandritran'izay 7 minitra voalohany zay namana Bruno fa dia somary hita hoe endratr'endratra kely ihany aloha le mpilalao malagasy asa tandondomin'ity kianja manara-penitra ity ve sa tandondomin'ireto olona vahoaka maro be tonga eto amin'ity temple du rugby kianja Maquis de Madagascar ity namana nesy tavana izany ary aloha dia isika natonga ese voalohany na dia maromaro ihany ary reo karazana hoe ese tentative nataony reto Reone reto zany nanao attaque zareo dia tsy na vitan'izay hatramin'ny farany aloha izy fisika malagasy mbola mitarika amin'isa amin'izao fotoana zao ary dia hiditra indray aloha zany tsika rehefa avy nakasasatra kely tsy mifamadika ve sa mifamadika ny ekipa rotota manahoana asa tsy nisotro rano kely zany le teo nakaina kely karazana misy zany zao en Europe Isidore Rabendrazafy ny hoe na amin'ny football ary dia misy any koa miala sasatra kely isotroana rano tsy anaty ihany fa dia hoe temps de réhydratation mipetraka mihitsy le izy namana Bruno anatin'ny fitsipiky ny herbe indrindrindra moa fa hoe any amin'ireo tany le mafana be zany dia ilaina fa dia lasatsika aloha baolina any amin'ny rija efa mivoaka tosy hoy nga hiaja zay mpitsara anjorony aty amin'ny sisiny aty zany ny tongotry rija teo ary dia tosy atsy ary zareo la Renault nefa mivoaka tosy ary dia tosy ho atsika malagasy izany larana fa efatra Icos no anipy ity baolina ty lasa tsy pitosony kosa ary dia any amin'ny rija lasa rija ihany dia tsy avela menina aloha rija dia mandeha dia any amin'ny kosa any amin'ny bolo larina fahadimy dia ary amin'ny Rahery lasa Rahery
ese faharoa tonga amin'ny malagasy mbola tamin'ny rahery ihany fampiasana ny largeuran'ny kanja fampiasana ny jeu déployé iny ese tonga atsika iny niainga fa ty amin'ny tatia manoloana ny tribune tatia namana Bruno nainga tamin'ny alalan'ny tosy izy iny tsy nijanona raha tsy teo nelanelan'ny antso ary dia mbola maty ny kosa ihany koa moa ny tentative de but après essai tamin'ny alalan'ny drop teo 4-10 Maquis de Madagascar mbola tsy nitoko kosa zareo la réunion. Ia ary io no ametraka orana be eo amin'ity ekipany faritry ranomasimbe indiana ity ny afanganam-pandeha malagasy. Ary izy reto moa zany tsy mitovy amintsika hoe atsika efa tarika ray azadio fa champion d'Afrique na dia amin'ny hoe rugby à 15 no nazona izany fa reto dia raha ny rugby tatsy Nosy Maurice dia mbola zandrizandriny ihany. Ny rugby ao Mayotte dia mbola ny vazaha miasa any comprendre asanay izy dor tareo amerina mbola tsy very mbola zany izy dor fa mbola idivana ao anaty 22 mètres océan Indien ao ary raha tsy fandray ary dia ese avy hatrany ay mbola vosotra ndray any aniery ery mamoaka milalana faharoa makafaka ampovoany eo zay manipotsia tratra amin'ny placage ao dia mileo verte mivoaka any amin'ny ilany avia ary dia vaky indray Coucou larana fahatelo natonga ny ese fahatelo ho an'ny Maquis de Madagascar ary dia orakoraka tsy fatrenesana eto amin'ity temple de rugby kanja Maquis ity enitsika amin'izany nga manana tokantrano any fa dia mioraka daholo ireo ekipa maro be izany mbola ikosatrano moa nanao ny tentative de but après essai ary dia maty 7 raiky amby roapolo namana Bruno raiky amby roapolo isika malagasy mbola tsy nitoko kosa ireto ekipa voafantin'ny ranomasimbe indiana reto ese anakiroa tonga ny rahery ese fanotelony kosa dia igogoa na tonga an'izany ho an'ny Maquis de Madagascar amin'ity asabotsy 12 décembre 2024 andro manan-tantara aty satria dia aty amin'ny fa7 taona nisy ny rugby teto Madagascar aty zany namana Bruno dia nahazo kanja manara-penitra sala amin'izao ny rugby anisan'ny rearea malagasy tokoa zany namana Bruno rearean'ny mpity fanatanjahantena rehetra findrindra moa ireto ekipan'ny Maquis de Madagascar izay misalotra any anaran'izany kanja zany fa dia latsaka moa le baolina teo tsisy ny mihina ozy mitsara dia mandeha miditra côté bolo larana fahadimy miditra côté zany dia mazava loatra pénalité ho an'ny zareo réunion dia lasa any amin'ny larana fahatelo any amin'le russe capitaine iny le russe any manome aty amin'ny François larana faharoa larana fa7-10 any amin'ny Buroglotika dia larana fa2-10 ndray any amin'ny Tosti mianjerao dia misy avantage moa zany teo dia miverina amin'le fahadisoana voalohany tsy ampy 10 metatra ny mpitsara Ngateri Robert zay mariana ihany fa dia mpitsara malagasy efa niofana ihany koa tany maro kositany mikasika an'izay fitsarana baolina rugby zay no mitantana an'ity lalao iraisam-pirenena ty fa dia lasa penalty touche moa zany avoaka touche mazava loatra fa dia mbola anjareo ekipa voafantin'ny ranomasimbe indiana ihany zany ny touche asany larana faharoa Rousty zany hita manantona ny baolina zany anipy baolina amin'ity Tosti tsy Rousty izany fa dia ny larana fa13 Imen larana fa13 no anipy ny touche ho an'ity ekipan'ny Roy mazava loatra fa dia telo avy moa nisan'ny mpilalao anatin'ny alignement touche dia tsisy olana aloha fa azonjareo zany dia any amin'ny Rousty any Rousty manao akeriny be ao dia any amin'ny Bernard dia lasa ihany tandreo fa ese voalohany ve voalohany ary essai de pénalité efa mitsoky essai de pénalité namana Bruno satria dia charge cravate nataon'ny mpilalao malagasy zany ny any essai de pénalité moa namana Bruno dia hoe essai tokony ho tonga ny ekipa mpanafika raha ohatra ka tsy nanao fahadisoana l'ekipa tafiana zany na hoe tokony ho tonga ny ekipa mpanafika amina toerana tsaratsara kokoa raha tsy nanao fahadisoana l'ekipa tafiana mpiaro-tena zany teto dia nanao fahadisoana Maquis de Madagascar voatsindry le baolina saingy ny tsaratsara kokoa zany namana Bruno fanitsy miaintso dia zay no natonga ny essai de pénalité 7
ny ekipa voafatin'ny Aroia, araiky amby roapolo kosa ny Maquis de Madagascar namana Bruno. Zay le izy teo tonga ny zareo Aroia le baolina 5 taty amin'ny sisiny vokatr'ilay cravatte zany anetreritra ambitsara hoe raha tsy nisy le cravatte nataon'le mpilalao malagasy dia tonga tany nanolona ny aintso izy zay natonga n'le jeu de pénalité. Lasa baolina amin'ny alala menina larana fahatelo ambin'ny folo dia aty amin'ny kokoa aty dia lasa ihany atsika malagasy mitokodina aloha fa dia tsy mahita namana velarina ihany ny baolina aloha tokony atao tonga ary amin'ny sisiny ery jeu déployé any amin'ny bolo Ridge raha hery sisany ery amin'ny sisiny ery Ridge dia manao feinte de passe tsy manome amin'ny bolo Ridzarery manatra zany baolina zany essai fahaefatra iny ho atsika malagasy. Raha izao no totoy Isidore Belazafy dia mety ho tratra ny isa zato satria ny problema nyreto ekipa voafatina Masimbe Indiana ireto dia raha vao very ny baolina eo amin'ny fanafina zay entiny ary vao tsara ihany koa zay essai netiny Maquis de Madagascar teo ary dia akasasa vetivety zay ny tarika rototo. Raha izao ny tontolo dia ho mety tratra ny isa zato satria ny problema ny ekipan'ny Aroia reto dia zavaty dia vao very aty amin'ny axe central aty ny baolina aty amin'ny fotoana zay anafiany ka tratra ny interception dia vaky eo amin'ny ampovoanio ary io tsy isy fanafana mihitsy amin'ny rugby à 7 fa dia rehefa tratra ny contre-attaque azakazaka iny ianao dia mampamangy. Marina zany zamana Bruno fa dia asa aloha eo firy ny tratratsika fa hatreto aloha dia 20 isika malagasy fito kosa ireto ekipan'ny Aroia reto zay hita aloha fa sahirany amin'ilay azakazaka zany rehefa hoentsika azakazaka le izy sahala amin'ireny teo ireny moa zany karazana hoe exploit individuel ihany nataon'ny Ridge namana Bruno satria dia somary efa teritery ihany izy tsy afaka napita amin'ny baolina tany amin'ny hery zay taria amin'ny sisiny taria nefa dia voadinga moa mpilalao atao amin'reto Aroia reto anakiroa ary dia ny afara tamin'ny essai somary makaina kely indray aloha ireto ekipa rotota reto manararoatra misotro rano zay mariana ihany moa fa zay fitsipika zay dia voasorotra tsara ao anatin'ny lalànan'ny herbe hoe raha tena hita fa mafana be ny andro ilaina no misotro rano dia misotro rano zany namana Bruno fa ny séance de travail ihany zany ny tena mamaritra an'izay hoe inona ilay impiry no mivoaka isaky ny 4 minitra zay zany mamaritra azy namana Bruno dia fanoroany zany zao no somary nakaina kely misotro rano ireto ekipa reto benja laharana fahasivy ho an'ny ekipa malagasy zay sady kapiteny reto Maquis reto ihany koa zany hitatsika zany namana Bruno ary dia mifamadika kianja zay zany vao tena mitangambany vita zany zay le 7 minitra indroa minitra hita amin'le 7 minitra indroa minitra farantsika zany ary dia mety hitatra ihany ity isa ty ity score ty namana Bruno satria dia hita fa somary mereraka ihany ireto ekipan'ny Aroia ireto araky ny mampandroso ny lalao hitatsika manafana tena eny ihany koa amin'izao fotoana zao eny ambony kianja eny larana 7 raha tadatoa zay vao hiditra ihany koa larana fasimo araky ny tenenina teo ihany koa benja dia hitatsika eny ambony kianja eny sala amin'izao raha atao tazan-davitra ity kianja ty zay feno hipoka tokoa tsisy tany hipetrahana tsondry eto amin'ity kianja manara-penitra ty zao kosa ny aty amin'ny tribune officiel ty namana Bruno Razafindrakoto. Manofinofy ho anay mpakafy baolina kitra dia ohatrany nofinofy mahita ny mahamasina ny andro any mba sahala amin'izao mbola ho avy zany Isidore kanefa dia mbola tsy tonga aloha fa ela ihany nanasana zay fa dia eto tapenaka aloha zany dia neny tokotany any mbola roa ohatran'izao dia mijery amin'ny écran géant. Dia marina tokoa zany namana Bruno satria raha somary mitodika kely tsika ty ivelany aty dia mbola feno olona ary mbola roa sahala amin'izao ny olona te hijery eo rariny loatra zany namana Bruno satria dia araky ny teneny hoe samy mba tia hita
hoe avoalohany manatry maso antia kianja manara-penitra ty na mana Bruno na de zany ary moa tsika eto amin'ny télévision malagasy ho an'izay tsy afaka manatrika mivantana eto amin'ny kianja maki eto Andotapenaka dia mampita an'izany iray manontolo ny lanonana rehetra tetỳ sika télévision malagasy zany na mana Bruno Razafindrakoto eo ihany koa ny écran géant izay ninina natodika mihitsy any ivelany any zany manoloana ny any amin'ny lalana diga any ahafahan'ireo ao ivelany ao manaraka ihany koa sahala amin'ireo ato anaty kianja ny zava-misy eto ambony kianja eto zany namana Bruno mba tsy ho diso anjara ny malagasy rehetra satria dia fetin'ny malagasy rehetra kianja ho an'ny malagasy rehetra ity kianja amin'ny Makido Madagasikara ity satria araka ny fantatra Bruno Razafindrakoto dia ny financement an'izy ity dia tamin'ilay natsoina hoe RPI ressource propre interne zany hoe volantsika malagasy madio nanaovana an'ity kianja ty ka reharehantsika zany namana Bruno Razafindrakoto ny fitondrana tetezamita moa zay tarihan'ny filoha Andry Nirina Joelina no tompo marika tamin'ny fanamboarana an'ity kianja manara-penitra ty araka ny efa niteneny lany teo hoe maninona moa raha misy natao any amin'ny faritra sasany ihany koa raha mba mety mahazo kianja sahala amin'izao ny taranja hafa ihany koa namana Bruno dia mino raha mahita an'izao kianja manara-penitra zao fa dia mangetaeta kianja sahala amin'izao daholo ny taranja hafa sy ny any amin'ny faritra hafa namana Bruno ity aloha ny totosa sisa manaraka ihany. Santatra ambavarano ihany koa izy ity ary nanamboarana azy ary dia efa mety efa voalazanareo tao ihany fa dia tao anatin'ny fotoana fohy dia vita izy ity fonctionnel avy hatrany zavatra mbola tsy ampy raha zay ny tsy ampy amin'ny kianja ty dia ny scoreboard mbola misy zany fa izy io fa mbola tsy miasa zay zany ny karazana tableau électronique zany ahitana an'ireny taremarky ny baolina maty eto amin'ny lalao zany lasa ndray ny coup d'envoi ay dia miverina moa iny misy fitsipika iny hoe raha dakalo ohatran'iny ny baolina kefa ny ohatran'ny 10 metatra no miverina anakany amin'ny tany le anankiray dia mandeha fa iny moa zany izy mbola tsy ny ohatran'ny 10 metatra dia mazava loatra fa dia rehefa ohatran'iny moa izy zany tsy ny ohatran'ny 10 metatra coup franc ho antsika malagasy zay fa lalaovinaingana dia ary amin'ny sisiny ery any amin'ny benja dia lasa ese ho antsika malagasy tonga amin'ny benja ny ese fa efatra fa 5 ho antsika malagasy fa dia roa tonga ny benja ny ese antsika malagasy 3-3 ny Makido Madagasikara mbola hanao ny tentative de but après essai namana Bruno Razafindrakoto asa izany hanao an'izay tentative de but après essai zay zany fa dia lasa ny daka dia tsy maty aloha ny raty kosa aloha tsika dia 3-3 ny Makido Madagasikara 7 kosa ireto ekipan'ny Aroi reto ny laharana faraka 12 ery iny anankiray zany nanao ny tentative de but après essai teo lasa ny coup d'envoi amin'ny alalan'ny Radadato any amin'ny laharana fahatelo iny le Russie iny dia misanatra ambony be le Russie dia tsisy nininy zany mpitsara ihany koa moa dia efa niova Andriamatoa Zahemila indray no mpitsara voany amin'izao fotoana zao dia lasa ny baolina mbola te amintsika malagasy any aingana dia aingana misy fitapitaka kely zany saingy dia mpilalao any Aroi anankiroa miandry ny mpilalao malagasy dia mandeha ny baolina dia lasa aloha any amin'ny laharana fa 12 any amin'ny Tositiny fonina mêlée spontané mbola any amin'ny zareo ekipan'ny Aroi any lasa antsika malagasy ny baolina saingy dia tsara dalàna fa miditra côté ny laharana 10 namana Bruno Razafindrakoto itoniny zany niditra à côté iny mazava loatra fa pénalité ho an'ny zareo Aroi imenina laharana fa 13 mamoaka an'izany ivoaka tosa aty amin'ny tsipika manasasaky ny kianja aty zany 3-3 Makido Madagasikara 7 kosa ny ekipan'ny zareo Aroi zany ibenja moa na tonga an'iny essai fa 5 ho an'ny Makido Madagasikara iny izay tsy voatsara ny hery zany laharana fa 12 teo atosy ny baolina ho an'ny zareo Aroi aty amin'ny tsipika manasasaky ny kianja aty mihitsy mpilalao anankitetelo dia misy pilofy aloha zany dia laharana fahaefatra Saidoum maka zany baolina zany dia aty amin'ny menina dia any amin'le Russie dia tsy somary mitavozavoza ihany aloha fa tsisy ninina ozy mpitsara dia averina be dia iza mihodikodina azy dia mahita namany pasina ihany misy obstruction ve zany tsisy ninina ozy mpitsara
anisan'ny karazana teknika ihany koa moa zay ataon'reto la réunion zay tena teknika amin'ny rugby à 7 tsy maninona mihitsy mioraka moa mijery fa na somary miempotra mihitsy raha mitina mana Bruno misintona ampifanandrina aminao zany anisan'ny azo atao ihany zay fa de lasa aloha baolina aty amin'ny sisiny aty de tsy afaka aloha larina fa 1/10 zany matory amin'ny tany zany i Lamour de mivoaka ary baolina larina fa 7 larina fa 3 any amin'ny le riche de lasa ary amin'ny sisiny ery le riche any de menjery de misy placage zany placage ambony zany aty amin'ny vosina akanjo aty de mipetraka ny tana mpitsara avantage ho an'ny équipe-ny Aroi de verina aty amin'ny Maine aty mitokodony Maine ihany de ary amin'ny sisiny ery ay de mbola misy fahadisoana fanoroa placage dangereux zany e lasa aloha baolina mandeha ihany mandeha ny avantage tsy tonga voaka ho andrareo reny ihany de lasa ny baolina any amin'ny larana faharoa any amin'ny France de latsaka essai de pénalité ndray fanoroany ho an'ny reto équipe-ny Aroi reto zany mbola nanao fahadisoana ndraiky io ny défenseur atsika namana Bruno zany essai de pénalité fanoroany iny 12 ny équipe-ny Aroi zay mbola anao ny tentative de but après save na izany na tsy zany aloha de misy mpilalao an'ny Aroi anankiray teo zay voatona mafy tokoa namana Bruno Razafondra koa sala am'ireny moa rehefa karazany hoe placage dangereux ka voatona mafy le mpilalao namana Bruno de tokony ho tapahany tsara vetrany ny lalao fa tokony ho tsabona aloha le mpilalao satria mety ho dangereux na de misy avantage ary ny mpitsara moa teo tsy mila tsy nanapaka fa nieritreretina ngambany hoe tsy de mafy le placage ary dia rariny zay satria de nahatonga essai ny mpilalao an'ny Aroi ary dia nivoaka karatra mavy Ibenja zay mipetraka ao anatin'ny tantara ihany koa namana Bruno hoe Ibenja kapitaine Maquis de Madagascar tamin'ity anio ity ny karatra mavy voalohany teto amin'ny temple du rugby kianja Maquis de Madagascar ka manoratra ianao zao Isidore Bendrazafy amin'le tantara nisy voalohany andrahery ny karatra mavy voalohany any Benja maty aloha le tentative de but après essai telo amby telopolo isika malagasy 4/10 kosa reto équipe-ny Aroi reto zay mbola anao ny coup d'envoi mo namana Bruno dia zavatra roa zay no nitranga aloha anankiroa akoatran'ny hoe fanokanana anazy moa zany ny essai voalohany raha herina tonga anazy tamin'ny rugby à 7 ny karatra mavy voalohany voaka dia Ibenja dia mazava loatra filalao enina zany ny Maquis de Madagascar ny malagasy zay ho lesoko zay indrindra fa amin'ity kianja ngeza de ngeza ty namana Bruno lasa aloha ny coup d'envoi de mbola tsy azotsika ihany koa ny baolina latsaka tany amin'ny tosa de mandeha ihany ary amin'ny larana fahaefatra ary amin'ny sisiny ery manatombo amin'ny isa zao reto Aroi reto raha eo amin'ny isana mpilalao eny ambony kianja de mbola tsy very any amin'ny Maine de tsy azony larana fahatelo tsy azony le riche iny de ary amin'ny sisiny ery manao fin de passe de tsy afaka aloha zany tsy afaka zany de misy avantage atsika malagasy satria nanao en avant ny équipe-ny Aroi de mandeha ozy mbitsara lasa atsika amin'ny baolina de lasa ihany aty amintsika malagasy ihany de afaka manipy aloha azakazaka be any amin'ny Tony de larana fahatelo amby folo essai dera larana fahatelo amby folo nahatonga n'iny essai iny ho an'ny Maquis de Madagascar Bruno Razafondra koa na dia milalao hoe narany Maki taorina ny karatra mavo azony Benja teo iny dia mbola vitany hatrany ny micréer surnombre tamin'ny ihany koa ny tentative de but après essai aloha zany na valo amby telopolo zany nisatsika malagasy raha 4/10 kosa ny reto Aroi reto Bruno ia ary tany hoe fa misy tandrevaka ihany zany ho an'ny mateknisianina anao Isidore midika inona no tsy afatesany reny daka tokony transformena reny famakana namana Bruno le iny zany maika nahatonga ny essai de somary migoropaka iny le baolina koa nefa ny araka le nitenenina teo hoe tsy atsangana tsy coup de pied placé le izy zany fa coup de pied tombé na le drop ozytsika de raha vao tsy zay zany mahatonga an'iny namana Bruno fa na dia mifanitsy amin'ny entso ary io de tokony mifantoka trano foana zay mpandaka an'ireny
tentative de but apprécié trop reny namana Bruno zay ny azo ambara amin'iny maika somary mikropaka ihany namana Bruno nefa ny sala am'ireny indrindrandrindra rehefa any amin'ny lalao goavany ny tsy fahafatesana tentative de but ohatran'ireny ny isa roa ohatran'ireny dia avidin-dafy tokoa isa efatra zay ny very tamin'ny alalan'ny tentative de but tsy maty fa tsara aloha le placage da aty amin'ny lalana 20 raha tatato nanao en avant isika malagasy lara 20 dera nanao en avant efa tafiditra ihany koa na mitasazy ny benja feno fito ny mpilalao malagasy am'izao ya feno fito ny mpilalao malagasy ary dia ivoaka akaina kely elo aloha zany équipe roa kido Madagasikara milalao eto amin'ny taniny zay milalao eto amin'ny tokotaniny zay milalao eto amin'ny zaridaina namana Bruno satria dia kianja makido Madagasikara izay moa ny anaran'ity kianja ty zay kianja manara-penitra tokoa averimberina ihany namana Bruno misy miteny somary kely zany refiny kianja zany marina lizy raha tombanana maso ohatran'izao tokoa dia ohatran'ny hoe kely fa dia miteny amintsika rehetra mpijerana tokantrano fa hoe raha misy kianja lehibe dia ty anisan'ny kianja lehibe anisan'ireo kianja lehibe manara-penitra indrindra eran-tany raha eo amin'ny refiny satria efa nitenenina teo dia ny elanelan'ny alavan'ny kianja zany eo amin'ny poteau de but anankiroa dia 100 metatra izay norme maximale moa apetraky ny IRB tsy afaka manoatra an'izay tsika namana Bruno fa raha ohatra hoe ny lalàna angamba mbola nametraka an'izay dia azotsika mbola natao tsara mihitsy zay raha ny habean'ny ty toerana eto ty ny sakany ihany koa dia 70 metatra raha lava indrindra zany ny sakany dia efa vita ihany koa zay satria zay le izy ya dia zay ihany koa zany le izy namana Bruno ny akoatran'izay ny faritry ny roy ambu zany ny ambu dia 20 metatra zay fetra farany ihany koa 10 metatra hatramin'ny 20 metatra iny namana Bruno midika zany ho an'ireo miteny kely le kianja tsy kely zany io meta resaka hoe optika zany zay amin'le fijery amin'izao fotsiny fa ny tena dia anisan'ny teto mihitsy niaraka tamin'ny topographe-ny Colas naka ny refin'ity kianja ty ary dia tena manara-penitra tokoa izy ty namana Bruno ny fomba nananganana ny poteau ihany koa dia manara-penitra ary dia tsy mahita ianao namana Bruno hoe mitongilana 1 milimetatra io poteau io na hoe tsy maron-drano 1 milimetatra io traverse io fa karazana teknikana topographe station système na station totale zany nampiasaina tamin'izy ty nananganany eo tamin'ny alalan'ny grue ary dia ny équipe-ny topographe Nicolas moa no nanangana an'izay bus zay ny traçage ihany koa namana Bruno dia tsy sala amin'ireny le nataontsika hoe refesina mitady dia mandrefy fa nitady ny éclairage tamin'ity kianja ty dia karaha topographe ihany koa nanao anazy zany tamin'ny alana système mana topo ihany koa zany nanaovana anazy ty namana Bruno zany hoe tsy ambava fotsiny na tenenina ambava fotsiny le hoe manara-penitra fa tena manara-penitra tokoa araky ny fomba nanaovana azy namana Bruno akoatran'izay makianjankianja ihany koa le lafin'ny bozaka zay mbola vao maniry moa izy amin'izao fotoana zao fa eo amin'ilay fanariana rano le bozaka zany système de drainage sy ny assainissement eto amin'ity kianja ty ihany koa dia manara-penitra zany hoe raha avy ara ny orana zany namana Bruno aingana hitafavosan'ny kianja izay rano zay amin'ny lalana karazana teknôlôjia teknika ihany moa zany nampiasain'ny Colas nanaovana azy ya ary tsy vitan'izay fa raha le linina zany le fotsifotsy io dia manara-penitra ihany koa raha be an'io ara dia refesina mihitsy ny sakany ny tsipiky iny namana Bruno Razafina koty fa tsy natao tsy siko totoy io zany fa manaraka ny fentiny IRB c'est maximum misy dia vitantsika malagasy namana Bruno fa mitoy ihany aloha ny lalao amin'izao fotoana zao rehefa avy nakaina kely laharana faraky amby folo hery no manatitra izany baolina izany esefandroany iny tonga ny hery laharana faraky amby folo namana Bruno raha ohatra ka ny hery laharana fahafito efa nanatitra indroa koa teo zany ina Isidore Ravena Zafy ary dia mampiakatra nisan'ny malagasy ho 3-0 dia mbola ho nisy ny tentative de but ary dia maty soma tsara ny tentative de but 5-0 ny an'ny Maki de Madagascar raha 4-0 ny an'ny Aroy
dika zany namana Bruno fa dia manjaka tokoa isika malagasy amin'ity taranja rugby aset ty lasa nikoda ny voa amin'ny alalandra dadato lavitra dia lavitra tokoa dia tsy mivoaka aloha zany azo mpilalao ny aroidy any amin'ny larina fa 80 menina iny menina trany dia lasa ndray aloha miezaka manao tsobe fa tsy afaka e tsy amin'ny alalandra dadato mandeha ny baolina lasa tsika aty amin'ny sisiny aty any amin'ny benja dia aty amin'ny Toussaint ese any Toussaint larana fahavalo miraradraraka nese eto amin'ny kianjany makitiary dia faly araka zany any koa ny olona Bruno Razafitra koa misasaka nisa zato Isidore Razafy eto amin'ity tempolo ny rugby malagasy ity na nikianjany Maki de Madagascar dia alefa tentative de but ary tsy maty mba hafahafa manao tandrevaka misy reo maty misy mba tandrevaka araka ny teninao to dia tsotra loatra le izy namana Bruno dia mieritreritra hoe efa matiko foana ty dia tsy mitandrina iny anefa soa ihany aloha fa dia maty ihany le izy teo eo ihany koa hitany Bruno raha nahita le tentative de but teo tsika somary ambony le izy fa mbola tsy mihoatra n'le poteau satria inona ny antony namana Bruno manara-penitra ihany koa poteau de but io raha ohatra ka hoe ny alavany iny zany hatrany ambony hatreo amin'ny traverse aloha izy 3 metatra fa ny alavany iny poteau iny raha ohatra ka 3 metatra sy 70 centimetre 3,4 metre zany ny takin'ny herbe io atsika io efa mahery ny 9 metatra io zany hoe mba moramora moa ny asan'ny mpitsara le mipetraka eny amin'ny aorinan poteau zany namana Bruno rehefa mitsara andreny tentative de but apprécié na pénalité reny zany na tonga zay satria raha fo io dia sarotsarotra izy rehefa somary manitsinitsy amin'ny poteau zay hitantsika teo zao le izy vokatry le poteau lava be dia nanaraka amin'ny poteau le izy fa hita somatsara hoe maty namana Bruno manara-penitra ihany Isidore Razafy tompolasy tompovavy mpitantara rugby manara-penitra ihany koa eto amin'ity kianja manara-penitra ity ampisotranao Bruno Razafy koto mitoy ny lalao asa mifampiresaka aloha ny mpitsara rotota misinonao karatra mavo ho an'ny laharana fahafolo bolo tsy ahitony tonity laharana fahafolo karatra mavo faharoa ratsy ene zany mahazo karatra mavo zany indrindrandrindra fa aty amin'ny rugby A7 isika malagasy ny aloha zany zao raha mikaratra mavo namana Bruno manatombo satria dia rotsika zareo ekipan'ny aro io mbola tsy nahazo ary hitantsika teo ihany koa fa ny ese roa azondry zareo dia ese de pénalité avokoa zany hoe amin'ny alalana charge ratsy nataontsika midika zany namana lesita fa tokony mieritreritra kely mpanazatra hoe mila mitandrina tsika zany amin'ny resaka placage placage dia atao mafy fa na izany na tsy zany ihany koa ny placage namana Bruno dia tonga amin'le fotoana tokony hanara-penitra tsy mihoatra ny loha izy io tsy makany amin'ny tendany fa eo amin'ny faritra ny soroka midiny iny ny placage azonao atao tsara zay ary azonao atao mafy tsara rehefa manana baolina mpifanandrina aminao midika ve zany Isidore fa tsy voafehitsika zay lafiny teknika zay voafele izy namana Bruno fa izay ny somary manahirana kely taitaitra vetsika sa maninona ohatran'le nahazo ny benjatery iny zao dia zavatra tsy tokony hitrangy efa lasa le mpilalao any larenao tokony avela fotsiny fa dia lasa aloha dia vereziny tamin'ny azakazaka koa sy dere vereziny tamin'ny azakazaka idera larina fa 13 tsika malagasy dia tonga ny zareo rene ny ese fahatelo anazy iny kosa zany asa iza iny mpilalao any lareny ao na tonga amin'ny baolina iny namana Bruno fa dia 9 aloha ireto ekipan'ny aro ireto zany zay mariana ihany moa fa mbola hanao ny tentative de but après serge zareo zay somary variana ihany aloha asa sa lasa ny baolina iny ny baolina iny mbola manao tentative de but zareo ao aorinan'iny ese tonga n'iny larana fahafolo le nahatonga ese teo ho andry zareo zay tsy atao anaty fiskoty moa namana Bruno iza ny larana faraka ambin'ny folo dia tsy maty aloha larana faraka ambin'ny folo le nahatonga le ese teo ilamoro Ulrich zany ho an'ireto ekipan'ny aro ireto ary dia 9 zareo zany 2 tsika zareo kosa 9 lasa ny coup d'envoi miainga ambony dia ambony mpilalao malagasy anankiroa Toussaint mahazo amin'ny baolina zany
petraka amin'ny baolina forona mele spontané ho antsika malagasy de mandeha zany tara de la raha nafaraiky ambe folondray ay de lasa de reseta andremo aloha izy andeha ay indray le cravaty iny zao fa adosola namana Bruno efa tafiditra ao anaty ambule mpifanandrina aminao a efa anindry baolina rehefa sala amin'ireny izy namana Bruno dia sakanana fotsiny izy a atao zay tsy atongavany aty amin'ny fanitsy amin'ny aintso aty a fa iny zao a raha mbola mpitsara masitsika satria le baolina efa voatsindra mbola nandeha any le plakasitsika manjary essai de pénalité a de lasa mifanitsy aty amin'ny aintso aty namana Bruno zay zany karazana hoe tsy fitandremana kely rehefa lasa ohatran'iny izy a ny olona tafiditra anaty ambuanao zany namana Bruno de atsaina fa ny azonao atao rehefa aveo koa de mba mamaly an'izay amin'ny fanaterana essai any amin'ny taniny any koa fa rehefa tonga ohatran'ireny izy tokony tsy kasihana tsony efatra amby roapolo zareo aroi a 20 isika malagasy a lahy de mbola lasa zareo a tsy lasa aloha iny mpilalao iny lasa aloha ampandaka baolina kosa iny lasa aloha amin'ny baolina iny de mazava loatra coup franc eo ampivonin-kianjo eo a ho antsika malagasy zany a amin'ny coup d'envoi moa zany namana Bruno na tsy nohatra 10 metatra izy a na tosy mavy hatrany a na lasa lohatran'iny a dia ny sanction zay de coup franc eo ampivonin-kianja lasa larana fafolo antsika malagasy Tony essai ho antsika malagasy 7-10 isika malagasy a 4 kosa ny ekipany Aroi lasa ny tentative de but dia maty 7-10 isika malagasy 4 a zareo a la réunion larana faraiky ambe folo ery anankiray a iny nanao ny tentative de but après essai iny ary tapitra ny lalao a 7-10 ny Maquis de Madagascar 4 kosa ny ekipa voafantiny Aroi zany a fandresena mezinezina no azony malagasy a tamin'ny lalao voalohany natao a teto amin'ity kianja manara-penitra Maquis de Madagascar eto a dotam-pianakity a lato malalana saty Sorana betsaka ianao a namana Isidore sorana betsaka ny namana Bruno Razafindrakoto a tamin'ny fitantarana mivantana izay lalao ataontsika hoe lalao fanokafana tamin'ity fanokafana ny kianja ofisialy ny Maquis de Madagascar temple de rugby tepolony rugby eto Madagasikara ity tsy hoe zany dia raha ny programma eto ampelantanantsika alovatina dia ikabary rehefa aveo ny filohany tetezamita Andry Nirina Rajoelina satria aoriny ny kabary a avy hatrany dia Androsy ny sehatra eto amin'ny kianja nadotam-penaka izany hoe miaramiditra amin'ny Rosy ato anaty kianja avokoa ireo olona izay tsy tafiditra nijery an'ity baolina ity nanaraka écran géant tany amin'ny diky zany a de tena lanonam-bahoaka ity lanonana eto amin'ny kianja manara-penitra eto amin'ny temple de rugby eto andotam-penaka ity izay nandanina vola be tena nandanina vola be ary de efa miditra sady ny olona de ahoana ary zany fa de hitatsika aloha fa de inona ary ty mijery sady ve ary de tonga dia mitoratsofo ary tonga dia mitoratsofo satria de efa hiditra avy hatrany zany a amin'ny Rosy sy ny spectacle ho ataony Rosy ny eto amin'ny kianja manara-penitra ary de zao hitatsika fokon'olona be vahoaka be feno tanteraka efa niditra ny any ivelany a efa miditra ny any ivelany a fa de ilalolana miaraka amin'ny Rosy amin'izay ny vahoaka malagasy tonga eto amin'ny ity toerana ity naman'ireo tena namana solondrala tsy mba nananana